dia falmiarabantsika rehetra indray izay mivady ao anatin'ity fandarana ity ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo sy Révérend Phare Andrianarivo. Manolotra raha mahafinaritra antsika koa ny tenako amin'ity ity ary manomana anao sady izay fa finaritra ny fandarantsika androany. Ia manana fotoana lehibe itsika tika dia ampahafantarintsika ety am-piandohana ngamba Révérend hoe inona ny fotoanantsika lehibe dia lehibe amin'ity volana marsa ity izay tsy ho ela fa amin'ny zoma sabotsy lahatsaona. Araka ny tenao to Bishop dia manana fotoana lehibe sady miavaka tsika amin'ity herinandro ity moa izany izay ny zoma ho avy izao fahavalo ambin'ny folo volana marsa amin'ny roa ora sasany ary ny ampitson'iny ihany sabotsy indray tonga dia mitohy avy hatrany ny fasih ambin'ny folo volana marsa ary ny roapolo ny volana marsa izay telo andro amin'ny CSB mihitsy izy io izay telo andro izay inona tanteraka fa hamangin'Andriamanitra amin'ny fiainanao amin'ny fomba mahagaga. Misy miteny hoe mbola andro fiasana ilay zoma matetika ny zavatra hitako zoma atoandro ny olona mihoatra amin'ny miasa farany fa rehefa premier midi ny olona efa manomboka ohatry ny efa tady hiditra weekend zany daholo ka izay mahatonga izy fotoana zoma sabotsy lahady amin'ny roa sasany le fotoana isaky ny rehefa le zoma sabotsy lahady io zany eo amin'ny raiky sasy andonany kely dia amin'ny fiangonana saina koa eny Tanjombato. Ny lohahevitra dia ny hoe amin'ity indray mandeha ity zany tsy hoe lohahevitra ataotao fotsiny amin'izao ty fa zavatra hitranga mihitsy amin'ny fotoana io tsy na izy fa ny hoe arzelainy dia nomeny azy ao amin'ny salamo fahavalo fitopolo andifa sy ambiroapolo no milaza an'izany hoe arzelainy dia nomeny azy ka ao anatin'ity telo andro ity ninona zavatra ilainao azo antoka fa Andriamanitra tsy mba olombelona ka handaingy fa zay ilainao dia omeny Andriamanitra anao. Indrindra Bishop satria mety misy olona zao miteny izay so dia tena ohatran'ny hoe fanasana olona fotsiny ilay zavatra tiantsika tenenina fa zavatra sura koa ve zany izay rehetra ilainao dia azon'Andriamanitra omen'Andriamanitra anao fa zany ve tsy ohatran'ny hoe mondro karazana olona manao dokam-barotra fotsiny izay ohatran'ny hoe entina hisintomana fotsiny ny olona mba ho avy. Ilay izy dia tahaka an'izao hoe tahaka ny hoe raha inonao ohatra fa Jesosy maty anao tao amin'ny fijaliana nitondra ny fahotanao nitondra ny aretinao nitondra ny ozona ny fahantrana sy ny fijaliana rehetrarehetra ary amin'ny fotoana minoka mandray azy dia afaka tonga olona vaovao ianao olombavonjy ary mandray famelan-keloka ka ny fanontaniana apetrako dia zao hoe inona lafo kokoa na sarobety kokoa ny famonjena ve sa ny mety toko ohatra hoe ny vola tediavinao na ny trano tediavinao tadio fa ny famonjena fanan'olona anankiray tsy misy vola mahavidy azy zay mahatonga Baiboly milaza hoe tsy vola na arena na navotana anareo na zavatra mety levina na mety lo tahaka ny volamena sy volafotsy fa ndrasoan'i Kristy zafady ka raha mitentsika hoe so dia mampanantena fotsiny isy an'izany ve ka mora amin'ny olona mino fa Jesosy maty ho azy fa manina lasa sarotra ny mino fa zay tediavinao omen'Andriamanitra anao. Baiboly nge milaza manao hoe ao amin'ny bokin'ny Romanina raha nomeny antsika aza ny zanany tsy omeny antsika miaraka amin'ny maimaimpona koa va ny zavatra rehetra. Marina loatra ny teninao Bishop satria io ny teninao teo hoe marina loatra ny teninao hoe indray moramora amin'ny olona ny mino hoe Jesosy maty ho azy raha ny Jesosy nalatsaka nomena anazy famelan-keloka sy ny rehetrarehetra fa rehefa hoe Jesosy afaka mameko mety trano na mety fiara dia ohatran'ny hoe sarotra be mino an'izany satria ohatran'ny verina angambany fa raha Jesosy ohatran'ny tsy dia tena misy vidiny loatra noho le fiara tediavinao na mety le trano tediavinao manompatonga ny olona ohatran'ny hoe mila tena ohatran'ny hoe efa ela mihitsy izay afaka mino hoe Jesosy inge afaka ary le tena teboka mafonja le izy hoe menenao maimaim-pona koa ny zavatra rehetra sarotra ihany zany mino amin'izao fotoana izay iza koa misy zavatra maimaim-pona zany ka le izy ane eto zany indraindray mantsy rehefa mitory zavatra ohatr' izany isika dia lazain'ny olona hoe zay ndray le évangile na prospérité fitahina foana fa zao ny hoe lizy tsy resaka hoe fitahina foana fa mazava ho azy raha ohatra tsika ka tsy mino ny fijaliany Jesosy teo amin'azy fijaliana ary ny fitsanganany tamin'ny maty mazava ho azy tsy afaka ino ny fanambinan'Andriamanitra isika fa Jesosy tsy nampantraina mba ho azy fa naka ny fahantratsitsy izy mba hampanakarena-tsika ozy izy ny alahelony dikely alahelony dia hoe ny fahantrana zany hoe nalainy ny fahantrantsika mba hampanakarena-tsika izy ozy fantatrareo tsara ny fahasoavan'i Jesosy Korintiana faharoatoko fahavalo no milaza an'izany ino andeha ny fahasivy dika zay zany tsy resaka fotsiny teo évangile na prospérité fa Andriamanitra te hikarakara ny zanany ao no izy nyteny Jesosy zay ianareo na dia ratsy azy mahalala zay mahasoa ny zanakareo tsy mainka ava fandranareo zay ny an-danitra ary eto koa ny tena mbola teboka makararyn-dobe fo izy hoe nirainareo ange ozy izy tedrivo tsara fa na mivoromanidina azy ozy izy mitsinjo azy tsy vita an'izany fa izy koa mandatsaka ranorana na ho an-tsara fanahy na ho an-dratsy fanahy izy koa manome masoandro na ho an-dratsy fanahy na ho an-tsara fanahy ka manahoana lavitra ny zanany
totsy kina mampanahynareo fa manahoana lavitra tsy mihatra noho nitsitsina vahinareo ka ny problema lasa ohatrany hoe noho ny amafy ny fiainana dia mora amintsika amin'ny famelan-keloka fa sarotra amintsika ny meny hoe te hikarakaratsika Andriamanitra. Aza indrindra marina loatra ny tena ianao bishop satria manamafy moa tsika satria indraindray tsika na kristiana indraindray lasa ohatrany tsy dia tena mihintsony Andriamanitra tena mikarakara fa te alaim-panahy hoe tsy maintsy ohatrany hoe niozatra ny fiainana zany sy mampatafita ny fiainana dia tsy maintsy ianao mitsemboka mafy ianao ny tena manao rehetrarehetra mba hampety ny fiainanao sy mampatsara anazy nefa mahafinaritra dia ity hoe Andriamanitra tena manana fo tena hoe manana fo mihitsy izy tonga ny fiainantsika tena tsara alizy tsy resaka fotsiny hoe nieritreritra izy hanao an'ilay tsara fa anisan'ny ray dingana natao ngeza be famezana lehibe nomeny antsika dia Jesosy zanany tsisy famezana lehibe mihoatra ny zanany dikan'izany ny zavatra ilayntsika ety an-tany tsy ngeza lavitra noho ny Jesosy izay men'Andriamanitra antsika ka amin'ity fotoana 3 andro ity izay amin'ny zoma sabotsy lahady zao baiboly dia milaza fa manefa ny fandriny fo izay matahotra azy izy matetika misy somary dia toko hoe latsaka ve sa misy interprétation somary tsy ampy ve sa mety mivilana mihitsy na mifandraisantsika hoe manefa ny fandriny fo izay matahotra azy izy dia rehefa miresaka hoe matahotra n'Andriamanitra dia zavatra anankiroa ihany ao anatin'ny sain'ny olona hoe tsy manao ratsy sy ny hoe fahamasinana ny tahotra n'Andriamanitra dia tsy resaka hoe fifadinany ratsy fotsiny ary tsy resaka hoe fitondratena ny fahamasinana fotsiny ilaina ny fifadinany ratsy ary ny kristiana rehetra tokony ho zany ary tokony iaina ny fahamasinana ny tsirairay avy tsisy adihevitra angamba zany tsisy na resaka lavabe ary tokony ho zay tsika rehetra fa natao hoe manaja n'Andriamanitra dia mirespekte ny maizy azy feno nisy fotoana nanana pression mampitarika anahy be da be ny zavatra mila atao mila aloha ny zavatra mila lamina sy namana dia indraindray ianao rehefa ao anatin'ireny pression be da be reny dia ilay-panahy hanahy ianao dia ahoana moa zany tsy Jesosy fa ny zavatra matetika ataoko anatin'saiko dia hoe mahamenatra Andriamanitra ny manahy eo anatrehanao ahoana moa ny anahiko ohatrany hoe samy mahafantatra na dia tsy azoko amin'ny 100% azany hoe Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany zay fotsiny nge zay fehezantena izay fotsiny hoe le nahary lanitra sy ny tany inona dolony ao anatin'ny tany dia ohatrany ahoana ny eny amin'ny lanitra misy olombelona ve manana kapasité ahavitandreo zavatra reo fotsiny tsy asiana devitra ny ankoatran'izay dia za milaza fa io ny Andriamanitra mahamenatra ny manahy eo anatrehany ohatrany hoe ridicule be zany ka raha miresaka hoe fanajanan'Andriamanitra ny fanajanan'Andriamanitra dia matahotra n'Andriamanitra dia egal fanajanao le maizy azy feno zany hoe ny voninahiny ny heriny ny fahaiza-manaony hitanao misy loha zao ohatra hoe professeur izy ka raha ohatra ianao ka miseho eo anatrehany mahay no zavatra vitany dia ohatra miinsulte ny fahaizany ianao ohatrany manao tsinitsinina azy zany ianao dia ohatra zany koa raha misy mpanjaka anankiray nataoko hoe président anankiray lazainao fa tsy mahay ninina nefa napetraka ho filoham-pirenena be da be no nifidy azy dia ohatrany hoe manambanitra olona nifidy ianao sy ny fahaiza le olona mitondra nefa ianao ary le miteny tsy capable eo amin'le toerana akory tiako resana zany dia zao hoe niny hoe Andriamanitra manefa ny fandriny fo zay matahotra azy dia le matahotra azy tsy resaka mifadiny ratsy sy fahamasinana fotsiny fa hoe Andriamanitra manefa ny fandriny fo zay olona mimbo fa mahay manao zay iriny Andriamanitra eo indrindra ny bishop tsina indraindray raha mandinitsika ny baiboly mba hahafan'Andriamanitra mampiseho Andriamanitra azy satria indraindray ny olona zany raha mbola zakany lohany izy raha mbola zakany fahaizana izy dia ohatrany hoe tsy ilaina n'Andriamanitra ary indraindray rehefa zavatra eritreretiny fa tsy hainy dia eritrereto koa fa tsy hain'Andriamanitra ary mandrapatonga n'Andriamanitra matetika isika mahita ao anatin'ny baiboly fa rehefa mampanao zavatra Andriamanitra ny olona amin'izay ohatra hoe raha mijery tsika ohatra hoe amin'ny tantara faharoa toko 20 izay tantaran'i Josafata hoe nisy taona zareo rehefa nitafihan'ny firenena efa anankidimy efa sepitra tanteraka tsy hita izay atao ny élément tsy ampy ahafahana miady aminao tsy ray tsy roa fa firenena anankitelo dia zavatra antranga dia zao eo mihitsy ny Andriamanitra mampanao olona indraindray ohatra hoe te ampiseho hoe le izy nge mahay ianao fa te démontrer koa Andriamanitra hoe za koa manana fahaiza-manao zay afaka manampy ianao dia ny zavatra antranga dia zao tamin'io indray mandeha io tian'Andriamanitra fotsiny teraina dia ohatrany teniteny Andriamanitra mikisanareo anaovako azy fa za mahay zavatra za mahavita zavatra mandrapatonga ny ohatrany hoe
tsy afakiry zestana irearery josafato hoe ay miady angely miaramilanay zay koa manana tena ohatran'ny jetlina jakishan na ohatr'izany miaramiady aminay dia tena afaka mandrava tonga dia firenena ray sy ohatr'izany fa tena hoe reo mihira mideran'Andriamanitra ohatran'ny teteny io ary Andriamanitra ianao manaova ianao mahay an'ilay zavatra ohatran'le ohatran'ny hoe spectateur dia mijery olona eny ambonin'ny terrain reny dia nitehaka eo amin'izay Andriamanitra midémontre ny fahaiza-manao ny te-ampiseho zany Andriamanitra hoe mahavita zavatra Andriamanitra mahay zavatra Andriamanitra ny olona koa indraindray révérend dia hoe taloha zany fa tsy amin'izao tsony zay foana mantsy fiteny taloha tsisy manamlatsaka valindanitra antsongra nga taloha zany raha masina mena taloha zany ka eto ny zavatra mila avitsika raha ohatra ka ataontsika hoe taloha azy zany maninona mipedabe ny olona manompo sampy sy vo tokony taloha koa ve zany pedabe ny olona tena hoe tena mbola manao sorona amin'izao petsaka ny olona mbola tena ohatrany hoe mironany amin'ny fanompo-tsampo dadarabe piskidy ty karazan-javatra mahatsiravina feny diabolika be dabe ty na hoana ary raha ohatra ka miresakitsika hoe taloha zany toy izay nao fangamo Andriamanitra manao an'izany ka tiako atongavana dia eto ao anatytsika olombelona dia misy anohanana ny zavatra surnaturel na mivavakinao na tsy ninona religion eto ambonin'ny tany dia samy dépendre miankina aminao atoko ohatra hoe zavatra anankiray na zay veriny inona anankiray surnaturel ary tsika olombelona nizana izy tsy maintsy mino na tsy Andriamanitra azy zavatra na olana na tsy haiko anankiray être surnaturel anankiray satria misy azy anohanana zay ao anatsika ka raha latsika hoe taloha Andriamanitra manao an'izany no Andriamanitra nge tsy miova tsy mety antitra izy tsy mety tapitra ny taonany firy moa zay falaza ohatra anankiray fa ho avy Jesosy ho avy izy mbola tonga satria tian'olona ndetoko ohatrany hoe omena daty prédictena ohatry moa zany ohatrany hoe dictena mila ohatrany hoe sao marina fa ao anaty baiboly ma zany vanim-potoana iatongavan'Andriamanitra fitsy na ame mihitsy daty na andro ohatra zany satria raha olombelona te contrôler même man'Andriamanitra azy satria te hiakatra amboniny zay hoe mila zavatra surnaturel ary teo lehibe no zavatra rehetra zay zavatra iny fa raha napetraka Andriamanitra anatinao tsy ianao no manao an'ilay izy fa izy ny anao an'ilay izy ho anao ohatrany hoe raha maniry ny olombelona rehetra eto ambon'ny tany ny fanjakana ny so azy zay anohana zay koa dia avy amin'Andriamanitra ary le fanjakana endrasany olombelona io tsy ny fanjakana misy ety ambon'ny tany fa ny fanjakan'Andriamanitra tiako atongavana zany dia zao ao anatinao ao na tonga saina anao na tsy misy anohanana hery fahaiza-manao fahasoavana surnaturel ary anatin'ny ty telo andro ty anao zavatra mihoatra no zay verinao amin'ny teny vahiny izy dia mihoatra ny imagination anao mihoatra ny azonao alaina sara-tsaina inona moa ny dikan'izany raha misy tontolo anankiray ao anatsika na sehatra anankiray zay tsy azo limitena dia ny fahafahana maka sara-tsaina io ny monde anankiray ao anatsika ao tsy azo limitena tsy mila mandovola anao ao anatinao raha teo amin'ny Paris tsy mila mandovola anao raha teo any ao anatinao fotsiny ao mijery trano dia aveo maka sara-tsaina dia mila mahitanao fotsiny ianao eo akaiky ny Tour Eiffel tohatry amin'ny Paris ianao tsy mandovola anao tsy mividy be tsy mandeha avion tsy mila visa ao anatinao ianao tsy azo limitena ianao ao anatinao ianao afaka mahitanao tovolahy tovavy tsara tare ao anatinao ianao manao mariage tsara be voyage de noces tena ao anatinao tsy azo limitena io ary tsisy afaka mandraranao amin'izany kanefa hoy Andriamanitra na dia tsy azo limitena ry anao io mbola mahay manao mihoatra no zay azonao saina sy zay mihoatra nofinofo arina dala indrindra satria nahoana ny zavatra rehetra hain'Andriamanitra atao ka ity fotoana telo an'ity tena fanambongeza be mihitsy tsy izay akory ny iseho eo anatrena hoe zany tena dadana fa izay kosa tsy matahotra ary tsy menatra mitoriny Andriamanitra ay fa ho Jesosy zay amin'ny olona dia tsy hainy zany fa amin'Andriamanitra zavatra rehetra hainy atao zavatra rehetra Andriamanitra atao satria ny olona indraindray tia metraka an'Andriamanitra ny anatin'ny boaty ary eo moa indraindray misy olona tena ohatrany hoe indraindray tena hoe manantsy ve manantsy an'Andriamanitra be dia be ny anaty baiboly efa manao an'izany maka fanan'Andriamanitra manantsy mihitsy mandrapatonga hoe ohatrany teteny hoe misy taona zao ohatra raha njetsika ny tantarany zanak'Israely efa nahita ny Filistine hoe areto ao anatin'ity boaty kely ity foana no tena mampandresy azy
dans letsika le boaty iny le fiarafanekena iny nandrapatonga anazy faly be ohatra ny teteny izy raisinay ny andriamanitra reo ohatra tsy tetenana niaro anareo tsy navita anareo saotra zany dia nampifalaharany tamin'ny dagona ny andriamaniny le andriamanitra zay miaraka amin'ny fanatrehany fa tsy napozy fa rehefa tamin'ny fotoana ozy izy ny baiboly ny fomarendreo dia potraky dagona ninjera teo teo akaiky le fiarafanekena dia nareniny izy fa ny ampitsony indray miverina potraka indray izy nadrapatonga izy amizay fa telo izy dia tapaka ny lohany sy ny tanany ohatrany hoe te hampitovy an'andriamanitra zany ny olona ohatrany hoe andriamanitra zany ohatrany hoe azo ilaharana azo soloana azo ohatrany hoe azo ahongana mandrapatonga ny olona mieritreritra ohatran'izay koa nisy taona mpanjaka anankiray siriana tahaka izany zay ny tena samitsy ny teny mpanjaka tamin'ny fotoanandro ny mpanjaka Ezeka hoe amin'ireo firenena rehetra zay milaza manana andriamanitra tsisy ozy izy tsisy naresy ako ary tonga teo natreny Ezeka mpanjaka izy dia teteny koa hoe ohatray amin'izay koa ny andriamanitra reo fa zavatra antranga nefany efa tamin'le fotoana efa nieritreritra mihitsy le mpanjaka Sankeriba moa tamin'izay fotoanandro zay hoe hieritreritra hoe tena hoe efa tao fotoana tantara nandefa taratasy izy tamin'izay moa Ezeka nitaraina tamin'ny andriamanitra hoe tia ny taratasy sy ny rehetrarehetra tamin'ny alminy any andriamanitra dia namonjy nandrapatonga tao anatin'ny fotoana fotsy ny ilany ady ny zanak'Israela fa naripaka andriamanitra daholo le miaramila ny siriana ka eto zany efa madivy farina sady ny fotoanantsika manana fotoana lehibe tsika amin'ny zoma sabotsy lahady zao fiangonana saina eny Tanjombato zoma 18 sabotsy 19 lahady 20 mars sao avy zao amin'ny roa sasany dia misy koa tsy amin'ny raiky satsirity sandoana lakely zany hoe navaiza misokatra anao reo toeran'ireo malalaka ny loha hevitritsika hoe dia hoe Arzelainy telomeny azy bedabe raha isy koa ohatra andoko hoe ndeha tsika tantara teo azy vitsivitsy vao tamin'ny maly nisy olona joroavolombelona atao Tanjombato tory teniteny Tanjombato dia zao ny fitondra vavolombelona nisy lehilahy anankiray nanana zanaka naditra mifokarongony nandrapatonga ny ankizilahy lasa tala ary tsy voatazona ntsony mihitsy sarotra ny maîtriser azy dia efa le memerery andany rehefa tsisa dia mety navany manakara ho akaty Tananarivo anatrika fitombavaka fotsiny tao Tanjombato dia zavatra nitranga rehefa nivavahana izy tao rehefa nandeha fitombavaka ny zavatra nitranga nodiny sainy nanontany iny amin'izay izy dia namaly normal amin'izay dia tsy le memeny tsy manao an'izany ntsony fa lam ary verina normal tanteraka nodiny say niresaka tsara tsy mila tazomina tsy mila ataony an'iny fa ny aina ohatry ny olona rehetra tiako atongavana zany tsy taloha any Andriamanitra manasitrana dala na mety hoe olona marary vokatry ny hoe mba tsy moramorana zany hoe olona mifokarongony mila désintoxiquena zany kanefa ny olona désintoxiquena ndray tsy afaka tanteraka fa amin'ity mandeha ty tamin'ity mandeha ty sitrana le tovolahy zany tsy tamin'ny heritaona fa tamin'ity tonoty voaingany zany ny zavatra nitranga atao anatin'ny fiangonana fa tamin'ny herinandro satria tovolahy io moa bishop nanana olana satria maty ny saraka maromana koa ray aman-dreniny ohatrany hoe ny reniny tena nitaiza azy izy amin'ny rahalahy dia rehefa tamin'ny fotoana koa le reniny amin'izay maty dia lasa trotra ry zareo ka mba mety hoe tratra fahatsopana tenana na tsary voailika tsisy ny raharaha rehetrarehetra dadany tsy mijery azy nefa mba afaka nikarakara dia be ankizy ohatran'izany amin'izao fotoana izao ohatrany hoe noho ny famafisan'ny fiainana ve tsy fantatro dia misaraka ny ray aman-dreny na noho ny abetsahan'ny adalan'ny ankizy koa dia be dabe ny tovovavy kely miaraka amina lehilahy tovolahy kely miaraka amina ramatoa zigolo moa fiantondry zareo anazy be dabe zany no ohatran'izany satria mafy loatra le fiainana dia tena be dabe ny karazana faratsiana mitrangy dia eto nefa tiako atongavany hoe mety vokatry ny fisaraha-panambadiana na mety vokatry ny fahantrana ao an-trano dia ny ankizy koa ohatra mifaninanina zany any amin'izay tontolo misy azy dia lasa be dabe ny tanora manaonao foana le zany ohatrany hoe drandray leo mifahantrana le ankizy tonga dia siarana dia tena tsy voamaitrize ntsony ka raha sendra manana zanaka ohatry zany ianao mety ozy ianao ngamba tsy vitako ny tondra azy ihany fa tsy maninana ianao azy fa misy vehivavy anankiray nampahoriny demoniny zanany any an-trano lasa izy nankany amin'i Jesosy miazakazaka izy amin'io kananita raha tokony izy tsy mahazo miresaka amin'i Jesosy akory izy fa tsy ny raharaha ntsony izy fo izy sy raharaha koranga nareo Jesosy zay kananita na dia tsy mifandray antsika tafahoatra loatra amin'ny problème tsy vitako tsony ohatrany anao koa zao mety metrehatra hoe nareo ranga kristianina fa zay musulman na nareo ranga kristianina fa zay bouddhiste fa za hoany ranga amin'ity ndray mandeha ty tongava dia ho hitanao fa mety tsy
tsy hoe mety fa amin'ny fotoana io no rehefa teny tady le Andriamanitra zay tokinay aminao any am'izay misy azy any ny zanakao na ny vadinao hositran'Andriamanitra vo tamin'ny tapabolana mihitsy mivavaka koa na raha matoana akay tao am-piangonana zay accidenté ny vadiny de nalemy tena lasa tsy afaka metsika zany ny partie intesy teo droite gauche moa sa droite izy zay tsy tadidiko dia tsy afaka de efa nanaovana natao be da be fa tsy netsitra ny tsabona sy nama de tonga ty anamiko izy iny natao izy tsy mety hivavaka zany zaro izy vovavaka de atseny mivoaka de anefa izy vatiko izy mampalahelo anahy de nivavaka ao azy à distance tao am-piangonana nody izy verinany eo zay tamin'ity herinandro ty de zao ny teneny exacta tamin'le orany vavahantsika rehefa nanotaniko izy verina nisokatra ny vavany de niresaka afaka netsika ny tanany sy ny tongony ary nitsangana am'izay izy tsy nefa tsy vavahana teo hoe teo le olona fatany an-trano ka mety koa no manana vadina zanaka zay tena alasiny ananina any fa mitindre mandeha ty zay zavatra ilainao omen'Andriamanitra anao marina loatra ka azadinoana fotoanantsika satria fotoana ohatr'izao fanana roatra mandrapatonga mety fotoana manaraka indray raha tora ty mitona fotoana tokony ovan'ny fiainanao tongava satria tsy haninenanao fa afaka hitondra zava-tso be deabe ny amin'ny fiainanao ny ampitsinao avy rehetra ka de azadinoana fotoanantsika zay zoma ho avy zao amin'ny rora sasan'izay etsy amin'ny raiky sasiritsandona kely seny Tanjombato fiangonana chaîne daholo moa zany ny toerana rehetrarehetra zany ary mitohy sabotsy mitohy alahady tsika moa misy taona bishop manao ohatrany tony telo andro telo andro fiovana voninahitra misy taona nanao telo andro misy telo andro karazana telo andro maromaro nataontsika fa karazana fijoroana vavolombelona zay tena hoe miraradraraka mihitsy zany zavatra mitranga zay ataon'Andriamanitra sy zavatra vokatry ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny vavaka moa zay atao anatin'le fotoana ka mino fa anjaranao indray no vangin'Andriamanitra mino fa tsy hoe koa amin'ity ndre mandeha tena tsy hoe aheno fotsiny fa tenenao mihitsy ny ahita satria indraindray manko ny olona mieritreritra hoe marapatonga ny olona ohatra ny raha mitantara karazana témoignage ohatrany de hoe tena marina ve zany za kosa ve de mitombony raha ohatra lefa tele indray sy manao film ohatrany misy olona miteny zany ohatrany fa leo mihitsy anao nokasihan'Andriamanitra marapatonga anao ahita koa de anao hita mihitsy hoe tena velona Andriamanitra baiboly de milaza andramoka izao fa tsara Jehova samara za rehetra mialoka aminy amin'ity ndray mandeha ty tsy misy vidibidirana io maimaimpona mara mendrany amin'ny faritra tsy mindrano rehetrarehetra io no mipetraka kalavitra anao raiky satsiritsa fiangonana Chaîne Tanjombato io akaikinao io tongava amin'izany aty indray anao akaikaiky ny vilona aty tongava amin'ny raiky satsiritsa andohana analakely na zay mampalezy anao io anankiray ihany io fiangonana io fa tsy hoe roa samy hafa fa de tena misokatra ao anao zahay andray anao ampanajana sy ampitiavana zay ary tena sahany miteny fa ny Andriamanitra zay torenay aminao tsy mahay mandaingy fa zay lazainy de hainy atao zay ny fotoanantsika efa de manao velomanao zay mivady Bishop Patrick sy Révérend Farandrianarivo tomoa fa soavana tavoko eny ary fa de mametraka veloma mahafinaritra anao zay tomoa fa soavana